manantitra ny arahaba momba ampirarintso atsika tsiraray avy izay manaraka ity fandaharana amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao indray ny tenako androany maraina. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika satria no tahiny manokana sy namindrany fo ka mbola tojo ny andro androany. Ny voninahitra dia ho atolontsika amin'Andriamanitra iray sy zanaka ary ny fanahy masina. Fa tononoko aminao sahady ny fiadanan'Andriamanitra lehibe sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mankasitraka an'Andriamanitra isika ny zavatra lehibe ataony sy ny fahasoavana sy omeny. Satria androany izao dia manomana zavatra lehibe sy fahasoavana magaga ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy indray Andriamanitra. Ka hoy amintsika, mety marary ianao, mety manana olana ianao, mety mitsapanao hoe misy nofo ratsy izay tsy mety resy mihitsy fa mampahory ianao isan-kalina. Dia ohatry ny misy manindry anao, misy mampitahotra anao, misy taky ny miara-matory aminao foana izay tsy ahitanao fitsaharana fa mampijaly anao, efa mety mitady fomba rehetra ianao mba hialany zany amin'ny fiainanao fa mety tsy afaka angambany. Dia hoy aminao androany, mbola vitany Jesosy, ainy Jesosy Kristy Tompo, ny mbola manatanteraka sy manafaka anao amin'izany fampahoriana sy fijaliana izay mamaritra anao izany. Misy olo leto mety tsapanao mihitsy hoe voketra nitsosy ianao, tsy voavahanao tamin'ny olombelona, efa nataonao daholo izay fomba rehetrarehetra ialana tamin'izany. Ao aorianan'ity toroteny ity dia hivavaka isika fa mino fa ny vavaka izay ho ataonay ho anao dia izy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainanao ihany koa izany. Koa mialohan'ny zavatra rehetra dia andao hivavaka isika ametraka amin'ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra mba tena ho tain'Andriamanitra tokoa, mba hisy fahasoavana lehibe sy hisy fiatraikany eo fiainantsika izao fa fotoam-pivavahana rahantsika manatanteraka izao. Hivavaka isika tomboka. Misaotra anao ary Andriamanitra rainay, kasitraka sy manome voninahitra anao indray ary mideranao, satria mbola notahinao sy nomenao fahasoavana, menao tombotsoa manokana izahay ka afaka mbola hifampahery, afaka mbola hifampivavaka amin'ny alalan'ny dia fandaharana ity. Jesosy io apetraka am-pelantananao ny fotoana rehetra mba tena ny fanahinao masina ny tarika, fanahinao masina no ampahery ary fanahinao masina ny asa ao anatin'ny fotoana rehetra manomboka an'izao fiandroany izao ka mandra-pifarany dia fotoana ity. Ireo olona rehetra izay nataonao tojo anaraka izao fotoana izao Andriamanitra dia mamindra fo aminy, ary angatahako ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny olona rehetra mba hatsapany ahitany ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra mahagaga izay mitantana ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tahina izao fotoana izao. Amen. Eny tompoka, sotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay nafahatsika ny vavaka izay. Fanohizantsika ny fandaharana dia andaontsika mbola anao angataka hira fiderana an'Andriamanitra ao amin'ny teknisianina. Mba etsika manome voninahitra ny tompo, etsika mankalaza an'Andriamanitra, ary raiso fifaliana manao manoka izany hoe ianao dia nantsona mba hiaraka hideran'Andriamanitra. Ka ataontsika amin'ny fotsika rehetrarehetra izao hira fiderana izao. Dia mbola faly be indray izay miara-manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity miaraka aminareo. Dia faly ihany koa izahay mandray anareo izay mandray anay ao an-tokantrano androany. Mialohan'ny hanombohantsika fiderana dia ndao hiara-maky salamo raha sitraka ao. Salamo fa 50 amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araky ny haben'ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjoara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Ary aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehovah. Alleluia. Izy ny tonga eto manam-pofinaina androany. Raha mety ianao dia ndao hitsangana. Dia teneno hoe Jesosy hideranao indray androany. Raha mamaky io salamo io ianao dia hitanao hoe iza le derainy, amin'ny fomba ahoana ny afaka hideraina anazy, iza le tokony hiderana azy. Dia androany amin'ny alalan'ny hira ity aoka ianao tsy ho voafetra ny zavatra raha hideran'i Jesosy.
Tsy hoe ozy izy ianao hoe no ny andro tsy haiko hoe mafana be dia tsy afaka mihetsika ho an'i Jesosy aho. Ok, ianao tsy eritreritra hoe satria misy olana dia tsy afaka hideran'i Jesosy androany. Fa izay rehetra anananao androany hoe to hiderana ilay avo indrindra, hoe to hiderana ilay tompony tompo, hoe to hiderana ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aza rarahina izay fijeriny eo amin'ny manodidina anao, fa tsy izy no derainao fa Andriamanitra. Efa eto izy ary mbola eto izy ary miandro fotsiny izy amin'ny fiderana izay asandratrao androany. Tahaka ny Davida raha nitsinjaka izy dia ny olona sasany vadiny izao mihitsy miteny hoe efa lasa adala mihitsy ity. Fa ianao androany niza miteny anao aza rarahina izany fa derao Jesosy amin'ny fonao rehetra. Amen. Izy no mahatonga anao toy izao avy any aminy ny zavatra rehetra any aminao. Dia ndao tsika hifaly hiravo ny tananao iny hiderao an Jesosy, ny tongotrao io hiderao an Jesosy. Ary izay miteny anao hoe fiderana tsy hatreto ihany fa hatrany an-danitra any. Na esorina aminao aza ny hainao mbola hidera ihany ianao rehefa tonga any. Amen. Dia ndao tsika hiary hifaly miaraka amin'ny Jesosy androany. Je te loue,
misy tokony anakana anao tsy idera izany sady zany ve tsarovy a be da be ny zavatra afaka idehanan Jesosy tsy tonga eto ianao raha tsy efa nisy zaritra natao tao fiainanao sady zany ve dia saintsainao ane hoe inona daholo nataon Jesosy taminao mety tsy voatanisantsika fa andao androany atolotra anazy ny fiderana rehetra atolotra anazy ny fiankohofana rehetra ok anao tsy hideran'ilay olana eo aminao ny atao fiderana dia fanomezana voninahitra fanomezana lanja ny zavatra anankiray raha misy olana eo aminao aoka tsy ho zany deranao fa hoe lehibe le Andriamanitra izay tompoko lehibe noho ny olanao izy mahery izy akipiny hoe masonao amin'izao fotoana izao dia saintsainy hoe izy aminao Andriamanitra inona ny zavatra nataony taminao dia teneny hoe mpamonjy ahy izy mpanafaka izy mpanasitra anahy izy noho izany mendrika izy nomena ny dera rehetra dia ndaosika mbola idehan Jesosy ihany amin'ity hiri ity fiderana rehetra ho anao Jesosy a ok nao hifantoka amin'ny Jesosy rehery amin'izao fotoana izao adoloza rehetra ny ivelany ihany fa fatoa amin'ilay mpamonjy anao fiankohofana rehetra ny fiankohofana rehetra ny rehetra ho an'Andriamanitsy Haleluya watumbuzi naitare nuananjuanitsi fidera
mendrika azy tokoa fiderana rehetra sa tsy izany ve? Misaotra n'Andriamanitra lehibe, andaontsika tonga dia vavaka avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra tompoka izany. Rainay izay any an-danitra Andriamanitra tompon'ny teny, mahay zavatra rehetra ianao. Misaotra anao izay amin'izao fotoana izao fa tonga amin'ny fotoana andrenesany ny feonao. Mitenena tompo, ity ny mpanomponao, teneno ny vavako, hosoro ny molotro, tendreo ny vavako, mba ilaza ny fahasaranao, anambara ny sitraponao rehetra, ary ny mpiaino dia kasio, apairezo ny fo sy ny fanahy. Ampianaro anay indray ny sitraponao tompo, fa vonona iainanao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary tompo koa, raisoary ny baibolinao raha misy baiboly ao aminao dia andao hoe raha antsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Ity teny ity angamba ny anisan'ny tenin'Andriamanitra teny efa be dehibe mihitsiny no teniko hoe ataoko hoe mahafantatra, mahalala, na ifanamaky, na ifanaheno izao tenin'Andriamanitra ovakitsika izao. Vao miteny ny olona hoe Jaona 4:5 dia tonga dia tsisy izay tsy mahalala izany. Kanefany io indray ny teny tian'Andriamanitra hitondrana fampianarana sy fampahirazana antsika an'io maraina. Amin'ny Jaona 4:5 no ovakitsika ao anatin'ny baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy no makiana azy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy, fa nana fiainana mandrakizay. Zavatra lehibe mihitsy izany, anankitelo no tena voasoratra atao anatin'ity afatra andalany anankiray ity. Voalohany dia manambara ny baiboly fa nampiseho ny fitiavan'Andriamanitra. Faharoa, ny fitiavan'Andriamanitra dia niporofony tamin'ny fanomezana dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary fahatelo, ny antony nanomezana an'ilay Jesosy Kristy dia hoe misy olona tokony ho very, fa tsy tian'Andriamanitra ho very le olona mba hanana ny fiainana mandrakizay. Izay zavatra ngeza be anankitelo izay fa finosiny io andala-tsoratra masina kely izay nivakitsika teo io. Ny tiako atongavana sy hitondrana ny afatra araka ny namangin'ny tompo dia izao. Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo. Araka le tenin'Andriamanitra hoe tena nanana fitiavana lehibe antsika zanak'olombelona Andriamanitra. Nanana fitiavana lehibe antsika izay monina tety ambonin'ny tany Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihitsy nanapirofo sy nampiseho ny fitiavana. Dia tsy inona izany fa natorono antsika ilay Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Fa naninona Jesosy nomena antsika ry havana? Fa naninona le zanak'Andriamanitra lahatokana no tsy maintsy nomena antsika? Satria ny olombelona dia ny lomano sy ny azakazaka ny akany anaty fahotana. Ny zotrana akany amin'ny fahaverezana ny fanahintsika. Ny nofontsika dia ny lomano tao anatin'ny ota. Ary raha namorona ny olombelona tany am-piandohan'Andriamanitra dia tsy noharin'Andriamanitra anotany, tsy noharian'Andriamanitra anotany olombelona. Tsy nataon'Andriamanitra iaino ato anaty fahotana ny zanak'olombelona. Tsy tian'Andriamanitra ilomano to anaty fahotana ny zanak'olombelona. Fa ny safidin'Andriamanitra ary noharian'Andriamanitra antsika dia izao voalazan'ny baiboly manao hoe ao amin'ny Genesisy manao hoe fa Andriamanitra namorona olona mba hitovy aminy aka endrika anazy. Le endrik'Andriamanitra dia tsy inona fa le toetrany. Le fiainan'Andriamanitra mihitsiny no nataony sy nampidiriny tao anatin'ny olombelona izay noharian'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ny nampalahelo nefa ny havana ary ny tena zavatra nitranga dia izao. Ilay olombelona izay noharian'Andriamanitra mba hitovy toetra anazy, hanana fiainana mitovy aminazy, dia lasa voafitaka ka lasa niaina tao anatin'ny fahotana, ny lomano tao anatin'ny fahotana. Ka rehefa tafiditra ny fahotana dia ity amin'izay ny vokatra naterana. Nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra ilay olombelona izay noforonin'Andriamanitra. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ilay olombelona izay noforonin'Andriamanitra dia nanomboka ny tonga ny faravaravana, tonga ny fahoriana, tonga ny aretina, ary tonga ireo karazana olana sy fahoriana samihafa izay mitranga mandraka ankehitriny dia mbola hita sy iaina ny akamaroan'ny olona miaina ety ambonin'ny tany izany. Tsy fidianana karazana olona sy sarangan'olona io, fa na olona manahoana na manahoana dia mahita izahay fa tsy vitsy amin'ireny olona ireny no tena milomano ao anatina fiainana mampalahelo, milomano anaty fiainana feno fijaliana, milomano anaty fiainana tena feno fahoriana. Ary betsaka ireo efa mamoy fo tsy te hiaina tsony ety ambonin'ny tany. Be dia be ireo olona kivy sy ketraka ka ohatrany hoe mivarilava amin'ny karazana fiainana hafahafa isisy, satria ohatrany hoe tsy misy manina ary tsy misy fifaliana ho an'ny olona intsony ny miaina eto ambonin'ny tany. Misy fahoriana ny tokantrano, misy fijaliana ny tokantrano,
misy karazana retina iainanao vatana zay tsy mampatory andro manalina, misy karazana trosa zay tsy mety voavaha mihitsiny nefa ny fambananao zay ezaka rehetrarehetra. Zany zavatra mitrango amin'ny fiainan'ny olona, ary raha Andriamanitra dia nahita izany hoe tena milomana sy miaina anatin'izany ny olombelona, ary faharoa tena ngeza sy tena azo lazaina na tonga n'Andriamanitra tsy maintsy nanome an' Jesosy Kristy tompo dia izao: rehefa nakany anatin'ny fahotanany olona dia izotra makao amin'ny fahaverezana ilay fanahy. Very ny olona raha ohatra ka nifikitra sy lomano na intoy mbola nanota. Nakany amin'ny fahaverezana ilay fanahin'ny olona ka Jesosy zany ka nomen'Andriamanitra voalohany mba hitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny fanahintsika mba tsy ho very. Averiko tsara, nomen'Andriamanitra atsika Jesosy, natolotr'Andriamanitra atsika Jesosy, fon'Andriamanitra omena atsika Jesosy Kristy mba tsy ho very lay fanahy zay napetrak'Andriamanitra ao anatsika io. Fanahy ny maolona le fanahy nge sarobidy amin'Andriamanitra le fofonain'Andriamanitra keny napetrany tao anatsika dia tsy nafa le fahapahan'ny fanahiny tsy tian'Andriamanitra ho very eny amin'ny elo, satria ny Baiboly dia miteny ny fanahy zay manota nge dia ho very, kanefa ny Andriamanitra dia nalahelo ary tena tia atsika. Tokony tena hoe izaka ny vokatry ny fahotantsika sika, tokony izaka ny fanamelohana zay manjoa atsika sika no niota zay nahazo nataotsika, kanefa ny Andriamanitra dia naniraka n'ilay zanany lahatokana. Zany ny porofo fa tia atsika Andriamanitra, nomeny atsika Jesosy. Itsika olombelona nge tsy nangataka mba ome Jesosy zay Andriamanitra, mba ome mpanavitra zay Andriamanitra, mba ome olona mba ome anay zay afaka hitona famelan-keloka ao anay. Tsy nangataka atsika zanak'olombelona, fa raha nytiatsika dia zao zay mety atsika, zay mahafinaritra atsika, zay tena mahafinaritra ny tenatsika foana no nataotsika sy nitoizantsika ny tanteraha. Fa Andriamanitra dia nanome an'i Jesosy, nomena atsika Jesosy Kristy voalohany mba hitondra famonjena sy hitondra fanavotana ho an'ny fanahintsika mba tsy ho very. Na izago na ianao zay manaraka ankehitriny io dia tsarovy fa nisy fitiavana natolotr'Andriamanitra atsika, dia ny amin'ny hanavotana ny fanahintsika mba tsy ho very izany. Tamin'ny alalan'io Jesosy io no nentin'Andriamanitra ary anko nanavotan'Andriamanitra atsika ry havana mba tsy handeha ho any amin'izany fahaverezana mandrakizay izany ny fanahintsika. Mety miteny agnamany ianao hoe mbola tena afaka mandray izany anjara famonjeko izany ve a, mbola afaka mandray izany anjara fitiavan'Andriamanitra izany ve a? Dia valiko ianao androany manao eny tompoko, mety hiteny hoe zaho nge mpanota matevi-koditra araka ny fitenin'ny olona, mety hiteny hoe zaho nge tena efa ratsy efa hikoizan'ny fiarahamonina, zaho nge efa tena be dia be ny ratsy vitako. Mazava ny tenin'Andriamanitra tsy tonga iantsony marina ho Jesosy no fampanota kosa mba hibebaka, izay no nahatongavaka ety ambony tany. Iantso ny mpanota mba hibebaka, izay no nahatongavany tety ambony tany. Noho izany aza manameloka ny tenanao, ekeko fa be dia be ny fahotana, be dia be ny ratsy vitanao, be dia be ny tsy mety nataonao na teo anaty sain'Andriamanitra na teo amin'ny olombelona manodidina atsika. Mety betsaka ny ratsy vitanao, ary raha ozy angambany ianao hoe raha ohatra ka tena atao mantsoratra dia tsy haiko ntsony hoe ohatry ny ahoana ny abetsaka na ny ateviny ny soratra ho soratana raha ny karazana faratsiana sy fahotana. Nahita ohatra azo atao amin'ny Baiboly ohatra. Nisy vehivavy anankiray azo tanana mijangatsanga. Raha ny lalàn'i Mosesy, raha misy vehivavy azo tanana mijangatsanga dia toram-bato ilay olona ary tena atao faty mihitsy. Rehefa tonga Jesosy tompo tratra nyreto olona maromaro ity vehivavy ty tena azo tanana mijangatsanga, dia nentina teo an' Jesosy hoe ahoana ny tokony atao amin'ity vehivavy ity fa tratra anay izy ary lalàna dia efa manapirofo fa tsy maintsy hoe toram-bato izy. Tonga ny olona niaraka tamin'ny vato daholo angambany, samy nitondra vato teny ampelantanany, samy nentina nafina vato tany anatin'ny tany daholo hoe tsy maintsy hitoraka n'ity vehivavy toy daholo. Zany hoe tranga hita amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao hoe samy mety misy mavatra aman-taony ihany ny sasany, fa indraindray ny olona dia hitoraka vato anao fotsiny, hanala baraka, hanameloka anao, ohatrany hoe ianao tena farany ratsy indrindra, ary na ianao tenanao ara dia ohatrany te hametraka antsy zany ratsy indrindra. Zany olona tsy mendrika indrindra, tsy mendrika ho any amin'Andriamanitra, tsy mendrika anatona an'Andriamanitra akory angambany. Fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia zao no teny Jesosy tompo tamin'ireo olona ireo: ianareo toa tena marina tena ianareo fa misy lalàna tokony torana vato ny olona izay tratra tanana mijangatsanga, fa zao no teneniko aminareo izy izay tsy nanota taminareo ao ary dia ndao toroa vato le vehivavy. Zay olona tsy nanota taminareo dia mahafaka mitoraka vato amin'ity vehivavy ity. Niala daholo ny olona
nisitraka daholo ny olona jesosy rery sisany teo nefa antsika de mahafantatra fa jesosy ilay masina indrindra tsy misy arozy ny baiboly tsy nitorotoronona tamin'ny ota izy fa ny fanamasina nametraka azy tao kibon'ny maria ary jesosy tompo de ambarako amintsika fa raha misy tokony hitorabato de jesosy ny tokony anao an'izany fa rehefa tonga jesosy rehefa nanontany an'lay vehivavy jesosy de ozy ny teny jesosy raha vehivavy tsisy nitoraka vato anga ianao de zao ny tenyity vehivavy ty manao hoe tsisy nitoraka vato atongo re olona rehetrarehetra nanodidiny teo samy natsapa samy nahita ny tena fa tena nanota izy tena niaina atao anaty fahotana izy ataony ahoana hitoraka vato amin'ity vehivavy ty kanefa nizy nanota fa jesosy kosa sisa nijanona teo pirofo zany fa jesosy rery ny tsy nanota ary jesosy raha ohatra ka vaky hitoraka vato tokony jesosy nitora-bato amin'ity vehivavy ity fa zao ny teny jesosy o raha vehivavy za koa tsy hanameloka anao fa mandeha any ianao izy fa misosisy zao aza manota intsony tena mpanota ikoizana ary tena hitan'ny olona mihitsy hoe tena mpijangajangy ty vehivavy ty fa teo ny nahitana fa tena ty atsika jesosy teo ny fa pirofo mivaingana fa niza mpanota ka vonina ibebaka hiala ny fahotany tsy toya nota intsony tena tian'Andriamanitra tena tiany jesosy ianao ary zay no antony voalohany natonga an' jesosy kristy tsy maintsy natolotr'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona tety ambony tany zay ny voalohany mba ho famonjena sy fanavotana ny fanahtsika mba tsy ho very ka noho izany amin'ny ty tapany voalohany ty de miantso anao na iza ianao efa miaina ao anatina teo andry farantsika dinio kely rehefa ny antrano de mba vakinareo atokantrano ao matitoko 720 manomboka diny fahatelo nahitantsika ny mpianatra ny eonan' jesosy tena mitendrimbohatra oleva ny mpianatra nanontany an' jesosy hoe ahoana ny famantarana afantarana izy jesosy fa ho tavitra izao tontolo zao na hoe farany zao tontolo zao ary sy ny fiavianao ndray andro any de tam'izany fotoana zany jesosy ny teny reto ny famantarana izy zavatra be debetra agny ambony tany andre atsy filazana ady ianareo isy firenena hitsangana mety firenena isy ororotany amin'ny tany samihafa isy mosary eny ambonin'ny tany isy karazana mpaminany sandoka be deaibe ho tonga ty ambony tany ary marobe ny olona ho voafitany am'izany fotoana isy fahorina isy fijalina isy areto mandringana ety ambonin'ny tany vakeo matitoko 720 tena marina zany de zao resy lahatra fa marina zay nambaran' jesosy zavatra hitranga amina rivotaona ny taty arina fa tam'izany fotoana zany jesosy efa nyteny ohatra zao ny zavatra hitranga am'izany fotoana zany tam'izany inge mbola tsy nisy nyseho akorondrao e mbola tsy nisy ororotany be tam'izany mbola tsy nisy firenena be debe tena famely fandripa mbola tsisy areto mandringana tam'izany fa ny zavatra nagaganady izao le nitenenin' jesosy le nambaran' jesosy kristy amina rivorivotaona ny tany aloha tany te fa tanteraka am'izao andro ve misy atsika izao ka hoy azy zany manao hoe efa mbitateraka efa mitranga efa miseho avokoa ny famantarana rehetra fa tsy maintsy ho tapitra isy efa ranty zao tontolo zao ty ry hava malala efa ho avy isainy am'raha olanitra jesosy kristy tombo ny zavatra lehibe ny fanontaniana petraka de vonina ve ianao efa vonina ve ianao efa niomana ve ianao fa miandry anao le mpamonjy jesosy no anarana te eona aminao izy tsy tiany ho very tsika ry havana tsy tiany ho any amin'ny fiaverezana mandrakizay tsika ry havana fa izy de efa niteny fananamboatra fitoeranantsika ny an-danitra izy ka hoy aho hoe aza varim-barina intsony omany no mandrakizay anao ny antinofo itika ka mandalo ny antinofo tika ka miserany firifiro ray aman-dreny be atsika tany aloha tany zay ny avitsika sy ny poiratsika fa efa vovoka ao ampasana avokoa izy reny fa ahoana ny fanahy zao de ohatr'zay koa zasy ianao na titsika na tsy titsika tsy maintsy ho avy ny fotoana satria ny tenin'Andriamanitra de mampiatratra amin'ny baiboly manao hoe ny lanitra sy ny tany tsy maintsy ho levina tsy maintsy hifarana fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina ka ny tenin'Andriamanitra de marina tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka tsy maintsy ho avy mifarana tsy maintsy ho avy ankeo jesosy fa vonina ve ianao so de mbola sondrina ianao so de mbola varina ianao fa zao ny fotoana andao hiomana isika fa efa tanteraka ny famantarana rehetra efa mitranga ny famantarana rehetra efa miseho daholo zay voatsoratra rehetra ary efa mitranga aty ambonin'ny tany efa midika izany fa tokony efa hiomana ny zanak'olombelona fa ho avy ny fifarany ary ho avy jesosy kristy tompo manarakaraka izay nefa akoatra ny famonjena sy ny fanavotana fanahtsika de zao anko nahatongavany jesosy nomen'Andriamanitra atsika ihany ko jesosy kristy tompo mba hitondra fanafahana atsika zanak'olombelona amin'ny heri ny fanaratsy sy ny devoly izay mampahory atsika zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ny fanaratsy na ny devoly mantsy de zao tsanganana tsy tamaso izy fa mampahory sy mampijaly ny zanak'olombelona monina ty ambonin'ny tany
sy ny zavatra sy ny fiainana izay iainany. Mampahory ny fanaratsy Paoly apôstôly moa dia miteny mihitsiny hoe Efesianina toko 4 manomboka 10 tsika tsy mitolona amin'ny fomandra. Zay le Efesianina toko 4 10 tsy mitolona amin'ny fomandra tsika tsy tsanganana hita maso fa amin'le fanapahana amin'le mpanjaka famesinana fanaratsy eny amin'ny rivotra fanatsy hita maso. Fa zao kosa tsy resy amin'ny manofo amandra izy, tsy resy amin'ny maha-olombelona izy, tsy resy tsika amin'ny herin'ny tenantsika izy, fa Jesosy Kristy tompo izy nomen'Andriamanitra atsika. Akoatra le famonjena fanatsika dia nomen'Andriamanitra atsika Jesosy mba hanafaka atsika amin'ny herin'ny fanaratsy sy ny devoly zay mampahory ny fiainantsika zanak'olombelona. Tena mampahory sy mampijaly ary tena manageja sy mamatotra devoly ry havana. Marobe ny olona hitanay aty ambonin'ny tany verevitra manoloana zava-misy eo amin'ny fiainany, verevitra manoloana le tranga misy eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantranony, eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny ara-bolany, eo amin'ny fiainam-pitiavana. Indraindray tsy hitan'le olona tsony zay atao satria miady amin'ny hery tsy hita maso izy, kanefa dia mampahory sy mampijaly azy mandavan-taona. Ka tsy ho resinao mihitsy io raha fa tsy fantatrareo marina ozy ny tenin'ny Jaona toko 8 2:30 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko 8 2:30 dia ho fantatrareo marina ary marina no afaka anareo tsy andevo. 5:30 dia mbola toy izy manao hoe farany zanaka no afaka anareo nefany ho afaka tokoa ianareo. Eto zany Jesosy dia miteny rehefa tsy mahafantatra marina ny olona, rehefa tena tsy fantatry ny olona ny famarinana tokony iainany dia izy famatorana azo azy. Fa raha vao manomboka fantatry ny olona kosa ny marina hoe ty fahoriana, ity olana, ty zava-manahirana, ny ainako nandritry ny taona maro, ny ainako tato anatin'ny fiaina tokantranoko, ny ainako tamin'ny finiasako ity, rehefa fantatrao ny antony mahatonga ny olana tsy mety miva, io fahoriana tsy mety afaka, io aretina tsy mety sitrana, io olana tsy mety miva ao tokantranonao io, rehefa fantatrao ny famarinana fa misy fanahy miasa ao ambadika io zay mamorona an'io sy mampipotra an'io foana, dia hoy aho hoe ozy ny tenin'ny Jaona rehefa fantatrao marina ho afaka amin'izay ianao, tsisy anageja anao tsony, tsisy ampahory anao tsony. Ozy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy afaka andevozina ozy, zay mihitsy ho fanamarian'ny Baiboly malagasy. Tsy azo nizaniza ampahoriana ianao rehefa mahafantatra ny famarinana. 9:30 Jesosy dia niteny mihitsy rehefa zany manafaka dia afaka ianareo. Misy fanafana zany, tsy maintsy any amin'ny Jesosy mihitsy ny akatsika azy, ao amin'ny Jesosy mihitsy ny azahoantsika anazy. Tsy azontsika amin'ny herin'ny volana, ny fahaizana, ny fahalalana, tsy azontsika ny fahafantarana olona, fa ao amin'ny Jesosy ihany tompoko no azahoantsika zany. Androany ahako dia hitarika atsika manao hoe tena misy ny fanaratsina ny devoly. Maro amin'ireo olona miaina eto ambonin'ny tany no tena voafatotra sy voageza ny fanaratsy anankiray io, fa saika tsy fantatry ny olona ny tokony ataony, na hoe tsy fantany fa misy an'izay fanahy izay ao aminy. Ary zany no antony hitondrako zao afatra izao hoe akoatra ny amonjen'Andriamanitra ny fanahintsika nanomezany an' Jesosy, dia nomen'Andriamanitra ihany koa Jesosy Kristy tompo mba hitondra fanafahana atsika amin'ny hery ny fanahy maloto na ny fanaratsy izay mamatra atsika zanak'olombelona. Mampahory ny devoly ry havana ary mitondra asa ratsy eo fiainan'ny olona ny devoly, mahatonga ny olona mijaly, mahatonga ny olona verevitra, mahatonga ny olona miaino amina fahoriana faratampony. Ny devoly mba mbola ao. Mety misy amintsika efa miteny zay ngefa kristianina, zay ngefa mpivavaka, zay ngefa ohatrao fiangonanay, na efa manana toerana mihitsy ianao amin'ny toeram-pivavahana misy ianao, efa imbesaka ny ona tamina olona efa manana andraikitra goavana, manana toerana lehibe eo amin'ny asa fampony, fa ny fatorana fanaratsy izy dia tsy natsapa zany hoe tena toerana ambony amin'ny asa fampony, fa fijaliana ny fiainany. Voafatotra ny tokantranony, voafatotra ny tenany, ka niaina ato anaty fahotana foana, voafatotra izy ka tsy mba nanany maizy azy, fa dia niaina ato anaty fahoriana fa ny tena lalina, nefa ny mba manany maizy azy ato amin'ny toeram-panimpona. Fa rehefa nanomboka tena resy lahatra izy tena fantatro amin'ny marina fa kay devoly mihitsy, satria raha Jesosy ary ny ao anatinao, raha nomenanao ny fanahy masina, dia izy ary zany mahatonga ny fahorianao io, iza mahatonga ny fijalianao io, iza mahatonga ny maratry manaitaina andro manalina. Fa maninona ianao tsy mba mahita tory? Ny olombelona ngia amin'ny alina nataon'Andriamanitra efa atory hitsahatra. Fa maninona ianao tsy mba matory misy amin'ny alina, fa dia mivandravandra indraindray ary ianao dia tena ilolatra dranomaso ao anaty trano ao maizina hoe Jesosy ny olona ty matory, ny olona zao mamakainy, za ty tsy mba mahazo torimaso mihitsy, tena tsy mety mahita tory, efa mba noanina ny fanafody, efa mety efa mivavahana ianao, fa ohatrany tsy mahita tory zany ianao amataona ny amam-bolana. Fa ny ona tamina olona maromaro ohatr'izany ahako, amam-bolana maro
tsy mba nahita tory mihitsy fa tao anatin'ny vavaka zay nataonay roahana le fanaratsy mampahory mahatonga ny olo tsy mety mahita tory misy zany hoe fampitomboana mihitsy fampatoriny fa tsy mahita tory fa mijaly tanteraka malemy ny vatany fa ny masony tsy mahita tory ny tenany tsy maheny torimaso fa mijaly fotsiny izy efa nataonay mivavaka ary nanomboka ny tatsofinay rano izy manomboka androany ianao de atory ahita tory tsara ianao tena ho torimaso tsara mihitsy no azonao de nipitson'iny le olona ny teny ny antsonay telefony hoe naingy tsy tafafondra izy tsy afa mifiry ary fa natory be tena faran'zay natory fa tena efa mifiry vao tafafo efa atoandro satria nitahin'Andriamanitra izy nefa ny firifiry ny olona ao anatin'izany tsy fahita tory zany ao anatin'ny fijaliana satria satana ny mamatotra azy de zay no natonga nanametraka fanontaniana hoe tena misy ny fanaratsy ry havana satria raha mitentsika hoe kristianina raha mitentsika efa ao amintsika nge Jesosy raha mitentsika efa mpivavaka de maninona ary misy avy amin'iza zany io fahoriana io avy amin'iza le fijalianao avy amin'iza le fikorotanana iainanao mandavataona avy amin'iza le aretina mikiky ny tenanao tsy ahitanao fanasitranana nefa ny mba nanatona manampaizana azy dokotera maro ianao fa manino ianao ny sitrana satria ny antony ao satanao izy mampaoliny ka tsy resiny voly io tsy resiny fahaizan'olombelo io tsy resiny fanafody io fa Jesosy ihany mila manafaka zay tsika voafaka jaonina toko fa 7:30 fakitsika teo rehefa Jesosy ny manafaka de tsy maintsy afaka sika ry havana tena mpanafaka zao Jesosy zao ry hava malalo tena mpitona fanafana miero ny fanaratsy ny devoly izao Jesosy zao ary na inona ery le fanaratsy na ny devoly zay mamatotra atsika ain Jesosy manafaka zany ohatra anankiray satria amin'ny karazany maro io fanaratsy io fa tsy anankiray akory andia tafika maro taky ny ohatra atao amin'ny baiboly zao nahitatsika hoe firazantsara marika hoe misy lehilahy anankiray zao fatorana fanaratsy atao hoe legina ny dikany hoe legina de andia tafika amina rivony andiana fanaratsy amina rivony le Maria Magdalena nisy fanaratsy anankifito zao voalazany tenin'Andriamanitra zany hoe misy karazana fanaratsy petepetepetepe mandeha miaina mamatotra manakeja ny fiainan'ny olona sasany apetepe ny olona ny tena hoe fadiranovana ny fiainany no ninona no ty fanaratsy ty tsy anganoangano ilazako aminao androany fa tena misy ary tena hoe miasa ty ambonin'ny tany ny devoly araky ny Apokalipsy toko 12 manomboka amin'ny 9:12 hoe nidiny ty ambonin'ny tany ny devoly miaraka amin'ny fahatezerany lehibe satria efa kely sisa ny androny nazera avy any an-danitra izy rehefa nazery izy de ozy ny baiboly 19 loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ny areny devoly nidina ny areny devoly izy miaraka amin'ny fahatezerany lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny ry havanao androany ty ilaza aminao androany ty ilaza aminao fa tena misy ny fanaratsy tena misy ny devoly ery mampahory io tena mampijaly io ohatra anankiray zao etiko miteny amitsika amin'ny karazany maro ny devoly fa eto amin'ny filazantsarany Luka toko 7:20 zao ohatra 9:10 nge ahitantsika tantara anankiray tena misy rangany devoly ary karazany fa ity le karazany anankiray ity zao le fanahy mahafarofy izay mihitsy no voalazany tenin'Andriamanitra Luka toko 7:20 ao amin'ny 9:10 ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy izay efa narary indro nisy vehivavy izay efa nanana fanahy mahafarofy 30 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory ary rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy kanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao de namitra tanana taminy izy ary niaraka tam'izay de nitraka raha vehivavy sady nankalaza n'Andriamanitra ary ny mpanapaka ny sinagoga ny mpanapaka sinagoga de tezitra satria Jesosy nasitrana tamin'ny sabata de namaly ka no tamin'ny vahoaka hoe inemana no azonaovandraraha koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namaly Jesosy namaly azy ny tompo ka nanao hoe ry mpiatsara velatsy moatsy samy mamana ny ombony sy na ny borikiny hiala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity izay efa nafato satana 30 taona averiko tsara ity vehivavy zanaky Abrahama ity efa nafatotra satana 30 taona be izao tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany va izy amin'ny andro sabata ity vehivavy ity zany de araka voalazany tenin'Andriamanitra hoe voafatotra na fanahy mahafarofy 30 taona no fatorana zany aretina izany le vehivavy tena inoko fa matona teza atao anaty 30 taona izy de nitady fanasitrana natraizatraiza tsy hoe nipetrapotsina hoe iandro zay gadoniny efa tsy hitatsony zay atao efa tsy fantatratsony zay atao efa be deabe ny lalana natoron'ny olona ary misy mpanasitrana ary misy mpahay ary misy ohatr' zao nandehanana daholy ty zavany ataoko hoe zay eno fa afaka mitona fanasitranana
fa tsisy narisitrana ilay vehivavy tao anatiny valo amby telopolo taona ny ainany tamin'izany aretina zany hoe fanamafarofy aretina anapijany aretina nikika anazy nitambesatra teo amboniny valo amby telopolo taona ilay vehivavy no ny aina am'izany valo amby telopolo taona ilay vehivavy fatotra izany ny olona ngia tsisy nafantatra hoe fanahy ny tao anatin'ilay aretina fanahy ny tao ambadiky ilay aretina tsisy nalalan'izany ny olona fa Jesosy kosa ny de nafantatra ary nalala ity vehivavy tenga no fatorany satana valo amby telopolo taona izay ny antony na tonga anazy narary ka rehefa teo moa Jesosy de nomboka nametrahany tanana ilay vehivavy rehefa nametrahany tanana vehivavy de zao ny teny afaka nyrofinao raha vehivavy niaraka tamin'izay de nitraka sitrana teo ilay vehivavy afaka tanteraka ilay vehivavy sitrana ny olona moa gagagaga daholo ny mpanapaka sinagoga gagagaga daholo ka ny teny manao hoe raha ny andro sabata nge tsy tokony anaovana zao e amin'ny andro enemana ihany enandro ny tokony anaovana zany fa ny andro sabata de tsy tokony atao zany fa nanazava mihitsy Jesosy ity taranaky Abrahama na hoe zanaky Abrahama ity valo amby telopolo taona nahafaty satana tsy mba miendrika ho afana ve izy isaorana an'Andriamanitra afaka ilay vehivavy satria resy lay fanahy izay mahafarofy resy lay fanaratsy izay namatotra ny vehivavy io efa imbe lehibe mihitsy nahitanay olona nanatona anay no fatorana aretina tahaka izany sasany tratrana famisaviana tratrana voakanina tratrana famisaviana lasa dala tratrana famisaviana lasa tena hoe ohatrin'ireny olona ifampitolomana tsaitsay ireny fa isaorana an'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana nadidiny fanaratsy izay tao ambadiky le aretina de isaorana an'Andriamanitra lehibe sitrana ny akamaroan'ireo olona nanatona anay sasany efa nanatonan'ireny hoe na nomena karazana fanafody maro nanatona dokotera maro fa ny zavatra nagaga de ity arakaraka nandehanany tany amin'ny dokotera sy ny mpitsabo sy netreretiny avitan'izany fa tsy nety sitrana tsy nety afaka fa isaorana ny tompo rehefa nandre ny afatra tahaka izao eninao zao izy de isaorana an'Andriamanitra lehibe afaka daholo sitrana ny akamaroany ary ny tain'Andriamanitra ho an Jesosy ny voninahitra noho izany ho faraparanako ny afatra riavana izay manaraka ankehitriny ity zao tena Jesosy nomen'Andriamanitra atsika satria tiatsika izy tiatsika ny raitsika de nomeny Jesosy mba hamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very nomeny atsika ihany koa nefa ny Jesosy mba hanafaka atsika amin'ny herina fanaratsy sy ny devoly satria Jesosy mba niteny raha zaho manafaka tsy maintsy afaka ny olona noho izany faraparanako ny afatra minoany Jesosy ianao ampidiro am-ponao izy aloha raiso izy ho tompo amonjy ny fiainanao manokana mba afahany miasa sady manafaka anao faharoa mibeba tanteraka ny amin'ny fahotanao ianao satria ny otana ataontsika anao hoe fahotana ny ainatsika de natonga ny satana nahita hirika nahita lalana idirana atao ny fiainatsika ary fahatelo farany de izao andeotsika isafidy anompo an'Andriamanitra anaraka amin'ny tompo fa afaka hitahanao izy ary hitahiry anao hatramin'ny fiainana mandrakizay farany indrindra de io numéro telefony ifandraisako aminao raha mba maniry eo aminay ianao misy karazana herina fanaratsy fampahorian'ny devoly eo amin'ny fiainanao de manatonony tsy ampisalasalana fa hivavaka anao zay fa zay resy lahatra fa Jesosy velona ary momba anay tokoa izy noho izany de tonga hafa tompoko miantsoanay ianao fa afaka antoronay ianao toerana faharoa misy ihany koa ny fotoana afaka ataonay refiandrondra kely isaky ny alahady ohatra amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo ary amin'ny roa ny tolakandro fa ny andavanandro amin'ny talata alakamisy de samy fotoam-panafahana tena fanafahana amin'ny herin'ny ozina sy ny fanaratsy manomboka amin'ny roa ambin'ny folo ora io fotoana io izany anasainay ianao tsy hakanafaka na iza tongavy ianao fa tia anao Jesosy ivavaka sika amin'izao fotoana izao marary ianao mipetrao fahatra marary anao tananao raha ohatra koa nefa tena tsapany misy herina fanaratsy mampahory ny tena manakeja ny fiainako de ataovy fonao ny tananao fa ivavaka sika ary raha tsapanao fa tena androany ianao ny voniny tena kasihan'ny fan'Andriamanitra ho an'i Jesosy iala fahotako afa voninahako andro fiaina mandrakizay de vavahy ianao miteny Jesosy eo tena anompo anao ako midira atao poka anao fa manaiky anao io tompo monjy ny fiainako de ho kasihan'Andriamanitra ianao raisiny ho zanany Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny nampitondrainao tamin'ity maraina ity mamindrafo amin'ireo mpiaino izay nataonao nanaraka zao fandarana izao mifona tompo na inona fahotany na inona eloka nataony mamelany elony Jesosy io androany izay rehetra resy lahatra andray anao anaiky anao mba ho tompo sy monjy ny fiainany ny fanamasina hikasika izany olona izany raiso izy Jesosy ka amindreo fo tanteraka ary na inona aretina fanahitainana amin'ny olona io didiko amin'ny anaran'i Jesosy
miala am'izay faritra rehetrarehetra metrahany tanana, ny aretina mitsahatra, ny fanaitainana miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary androany didiko lay fanaratsy zay mampahoriny olona amin'ny karazana fahoriana, aretina, olana, fikorotanana maro samihafa, ny hery famosavina potehina amin'ny anaran'i Jesosy, ny hery maizina rehetra raha vaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy tononoko raisiny olona amin'ny fanasitranana, milamadona ny fiainana mikorotana, tokantrano mikorotana, arakasa mikorotana, arabola mikorotana, milama amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. De tsofina rano tahiny zao olona rehetra nanaraka ny fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tompo, sitrana ny marary. Amen. De samy hotain'Andriamanitra tompo anareo zay mahatsapa hoe sitrana ny zatra lehibe nataon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanareo de aza dino afaka mandefa mesazy anay ianao mijoro vavolombelona mba hitona fampahirezana ho antsika rehetra. Tain'Andriamanitra tompoko, manomba andram-piaona indray.